ny tena fiainan-dra malagasy. Asa fiveloman'ny tokantrano maro ny fivarotana arendrina rehefa volana Jona tahaka izao. Noho ny antony maro samihafa nefa dia tsapa ho mitotongana tanteraka izany ankehitriny. I Madame Noeline moniny etsy Anosibe mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny arendrina efa ho 30 taona mahery. Izy indray no arahantsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy anio. Anarako dia Madame Noeline, petraka eto Anosibe andrefana faharoa, mpanao asa tanana, maty vady, mananjanaka valo dia efa lehibe daholo izy ireo fa zahako rery sisa mipetraka ohatrano. Mamelo tena zany e. Nahavelona tsara ny Madame Noeline sy ny ankohonany ny fanamboarana sy ny fivarotana arendrina fahiny. Ary azo lazaina ho nanana tahiry azy izy ireo raha araka ny filazany. Manamboatra arendrina izay dia io ao ohatrano izay manamboatra, manana fitaovana maro isan-karazany. Varim-boankazo tao an-tsena fa rehefa lehibe dia nijanona nanao arendrina tanteraka. Fa periode tsy maintsy andalovanay ilay arendrina taloha tamin'izay varim-boankazo dia mijanona kely izay dia manao arendrina. Valo ny zazany tezaiko tena presque hoe arendrina na lehibeazako azy hatramin'izay. Ankehitriny dia tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony fa tena tsy mandeha ny varotra arendrina ary maro amin'ireo mpivarotra no mody maina rehefa hariva ny andro. Tao anatin'ny ngambany izay efa taona sa 3 taona dia hitako hoe tsy navita ohatr'izay intsony ilay arendrina. Mereraka zany ilay asa tanana malagasy raha izao no mitohy. Satria raha namelomako zazavalo izy tamin'izany velona ara-dalàna nianatra ny zanako. Amin'izao kosa izy na ho zaza ray aza ho veloma ngambany tsy ho vitany. Eritreretinao fa raha taloha izay mivarotra arendrina ohatr'izao isa-taona ohatr'izao efa mety hoe efa lany ny arendrina. Izao anefa tsy ho fahatelo ny arendrina ao an-tranonay. Misy eto tena tsoko aminao, misy eto tsy mandray, tsy mahalafo arendrina. Amin'izao nefa fotoanana arendrina izao. Dia eritrereto fotsiny hoe izao ny hatsaran'ny arendrina midinay. Tompoko ianao, tsy nalafo tamindreo navoninray ary fa toy ny kirondondonina zarazarainy toy ny lafo. Fa inona tokoa moa ny tena olana mahatonga ny arendrina malagasy tsy misy mividy intsony ankehitriny? Ny fahitako an'izay aloha dia noho izao baranany amin'ny fomba fidirany zavatra avy ivelan'izao mety tsy fahaiza mitantana aloha voalohany indrindra. Satria ireo tombontsoa amin'ny malagasy rehetrarehetra izao dia lasa ny vahiny. Taloha mba voafehifehy ihany ilay hoe vita sinoa mitondraka. Fa izao tena ny sinoa ary ny faninana amin'ny malagasy. Mitady hoe fetim-pirenena ny sinoa izao fetim-pirenena malagasy rao. Nefa raha mirary ny sinitiny malagasy manao fetim-pirenena, tokony malagasy ny faly amin'ilay zavatra atao rehetrarehetra. Mihena tsy kelikely mpivarotra arendrina ary raha izao no mitohy dia ho foana ny arendrina malagasy hoy Madame Noeline. Raha izay aloha raha nisy fotoana izay mba nanontany an'izay hevitra izay dia ohatrany hoe nareo ary tsy mampidi-bola noho ny sonoko, tsy mampiditra noho ny sonoko. Nefa ekenay fa noho ny mba hitarainanay dia ilay hoe indray pa isa-taona izay no mivarotra ary 5 andro. Raha izao no to dia potika daholo ny kolontsaina malagasy aloha voalohany indrindra. Ny mpanao arendrina malagasy koa dia ho foana atsoatsy satria kivy izay ka. Taloha izay 300 isa mivarotra amin'ity sisiny ity, izao 80 raha misy dia misy. Nefa izay ary zany tsy mahalany ny atsasaky ny arendrina midina isa-taona. Vokatra izany dia mahatsiaro sahirana tanteraka Madame Noeline ary mahatsapy izy fa tsy ny mpivarotra arendrina ihany no sahirana amin'izao fotoana izao fa ny malagasy rehetra mihitsy. Efa ela be na olon-dehibe anary fantako hoe misy zavatra tsy mifanetana amin'ny fiainan'ny malagasy mihitsy ilay fiainana amin'izao satria za tao anatin'izay hoe hatramin'izao fahaterako izao mbola tsy natsapa an'izany hoe tsy nihinan-kanina izany raha tsy tamin'izao. Fa tena hita mihitsy hoe metraika ny anaty vilanin'ny olona izao fahantrana mangitsongitsoka lalina izao. Tsy haiko aloha izay olona hafa fa za mahita fiarahamonina manodidina anay mampangoraka daholo izay jerenao avatsy mampangoraka avary mampangoraka. Raha misy fianakaviana 100 zany mety ny 5 isan-jaton'ireo fianakavian'ireo mandehandeha fotsiny amin'ny atoandro. Velona amin'izao. Nakabe tsara dia tsy mihinan-kanina atoandro fa ny alina mihinana. Ohatranay izao
volanay nitsatokato nefa potika izay inona tsony ny remanay amin'ny manaraka dia amin'ny heritaona za miteny aminao zao amin'ny heritaona za miteny aminao zao a mety mijanona tsy anao arendrina. Anahoana tokoa moa izany no avy raha ny asa fivelomana hatramin'izay ary no lasa tsy mahomby intsony. Asa rera mba hisy ny fiovana fa raha ny hita eny rehetra eny aloha dia tena resy tanteraka raha malagasy. Ny tena fiainan-dra malagasy.